Maro karazagna go aminazy tsara loatra za miala aminazy Jetsika Diabe, bonjour. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Manolotra ho anao ny vaovao. Nanatrika ny fivorim-be iraisam-pirenena ny asa sy ny fahazatotaonany OIT tany Genève ny filohan'ny République-ny Madagasikara. Ho fitina aminao anatin'ny fampalalam-baovao ny ampahany tamin'ny fandraisam-pitenenana nataony. Tsy maintsy irosona ny fampiasana fitaovana arifomba momba ny fandrefesatany eto Madagasikara. Ino songadina nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny anandro ny fandrefesatany. Nanamafy ny mahazava-dehibe izany minisitry ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy. Vokatry ny fanadadina nataon'ny Bianco momba ny fanotokirinana vola mitetina 1 miliara ariary tao amin'ny organisation médicale interentreprise de Toliara, olona efatra izay samy tompona andraikitra ao amin'ny OMIT no nahiditra amponja vojimaika. Vakoka hita maso ahafahana mitahirin'ny kolotsaina sy ny tantaran'ny malagasy ny musée. Olana goavana amin'ny fametrahana ny amin'ny toeran'ny musée eto amintsika ny tsy fahampian'ny fahaiza-manao amin'ny ara-fitantanana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Soudan, nanaiky ny verina ifampidinika hitadiavana vahaolana manoloana ny krizy politika misy any an-toerana ny vondron-tafika sy ny antoko-panohitra. Medinindreo vetrany ary. Salantra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny kultivika amin'asanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia nanatrika fivorim-be iraisam-pirenena ny asa sy ny fahazatotaonany OIT tany Genève ny filohan'ny République-ny Madagasikara. Ho fitinina aminao anatin'ny ity fanadadinana manaraka ity ny ampany tamin'ny fandraisam-pitenenana izay nataony. Michel Arnardson. Tanora ny ankamaroany ny poniny Madagasikara, isan'ny naverin'ny filohan'ny République-ny Madagasikara Andry Rajoelina nandritry ny fandraisam-pitenenana tany Genève. 700 isan-jaton'ny Malagasy no latsaky ny 5 taona ary tanora 4 sy isan-taona no miditra eo amin'ny sehatry ny asa. Antony ny filohan'ny République nametrahana ny tetikasa fiarina. Nous voulons garantir à toute la population malagache un salaire digne qui puisse couvrir leurs besoins vitaux et leur offrir une qualité de vie décente. Voalohany dia ho apetraka eto Madagasikara ny karama mendrika izay mahavita ny andavanandrom-piainan'ny Malagasy. Tanora ho ihany ankamaroan'ny Malagasy, sarotra ny tsy hijery azy ireo. Izy ireo izay ho avin'ny firenena. Ny tetikasa fiarinana petraka dia manana teti-bola 50 tapitrisa euro anomezana tosika ny tanora andraharaha. Ampiroboroboana ihany koa ny asa ho an'ny rehetra na ny emploi pour tous. Izany rehetra izany anafoanana ny tsy anasa fa indrindra ny fantrana. En effet, la création de son propre emploi et sa propre entreprise permettra de résoudre les problèmes du sous-emploi, de chômage et mettre à terme à la violence, l'insécurité et à l'extrême pauvreté. Etsy ankilany, nanome heviny ihany koa ny filohan'ny République-ny Madagasikara mikasika ny fanandevozana na ny esclavagisme izay mbola mitoetra maneran-tany, fa eo ihany koa ny herisetra miatra amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Nous prenons également des actions pour lutter contre les violences basées sur le genre et les... Tsy azo tsy hita ny herisetra izay miatra amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Ny fanambadiana alolotra sy ny fampiasana ankizy. Entina miady amin'izany, nampitomboana ny volan'ny ministera miandraikitra izany, ahitana vahaolana azo tsapahitanana. Nametraka tanjona iray manafoana ny asan-terivozana ihany koa i Madagasikara. Fanafonana izany ao anatin'ny 10 taona, indrindra fa ny fampiasana ny ankizy. L'esclavage moderne, la traite des personnes d'ici 10 ans et interdire toute forme du travail aux enfants.
À travers cette volonté d'aller plus loin. Nofarana ny filohan'ny Republikainy Madagasikara Andry Rajoelina tamin'ny fandraisam-pitenenany ny isan'ny votoatin'ny politika mpanjakana tantanany, ny asa mendrika ho an'ny rehetra, indrindra fa ireo tanora, ny vehivavy, ny mpanao asa tanana, ny mpamboly ary ny mpiompy. Nanamafy ihany koa ny tenany fa manohana tanteraka ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail amin'ny ady goavana izay hatrehany. Fa tsy maintsy irosona ny fampiasana fitaovana ary fomba momba ny fandrefesatany eto Madagasikara. Ino ny songadina nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny herinandro ny fandrefesatany. Nanamafy ny mahazava-dehibe izany ministry ny fanajariana tany ny toeram-ponena sy ny asa vaventy Yves Richard. Tsy azo idivirana amin'ny fanatsarana ny asan'ny sampandrarana fandrefesan-tany, ny fampiasana fitaovana moderna sy ary fomba momba izany ankehitriny. Maro ny tombony indrindra manoloana ny olana fananantany eto Madagasikara. Atao hoe asa fandrefesatany manokana amin'izao fotoana izao dia mitaky ary tena mitaky ny atao hoe précision satria zo fototra ny olona no lalaovinao anatin'izany asa fandrefesatany zany raha tsy teny atsika resaka foncier zany fa ao anatiny eo ihany koa ny fanatsarana ny atao hoe infrastructure rehetrarehetra zany izay ao anatin'ny atao hoe topographie zany dia tsy maintsy jerena ihany koa izay atao hoe fanatsarana sy fanavaozana izay amin'ny alalan'ny fampiasana ny fitaovana izay manara-penitra. Tafiditra anatin'ny fametrahana fomba fijery vaovao takin'ny fitondram-panjakana, ny fampiasana sy fifehezana fitaovana moderna sy ary fomba, hoy ministra ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenina sy ny asa vaventy, manana toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny asa fandrefesatany raha ny fanazavana. Zany asa ny fandrefesatany zany dia miankina amin'izany ny tena fampandrosoam-pirenena ary ny sandrahaka amin'ny asa rehetrarehetra eo amin'ny fotodrafitrasa na eo amin'ny famolavolana asa ary eo amin'ny fampahafantarana ny mikasika ny lafitany amin'ny ankapobeny. Sarotra ny mampandroso firenena raha isika izay atao anatiny arany tsy malala ny votoatiny sy ny zava-misy sy ny mombamomba antsika amin'ny atsipriany ary zay no tena ilana ny asa ny fandrefesatany ary zay no mazava-dehibe ny hetsika toy izao entina ny tanana antsika indrindra nareo tanora fa sehatrasa anankiray vao misokatra ny asa ny fandrefesatany ary sehatrasa izay afaka mbola misandrahaka lavitra. Nanomboka androany ary haritra 3 andro etsy Mahamasina ny herinandro ny fandrefesatany eto Madagasikara. Mpisehatra momba ny fandrefesatany maro no mandray anjara amin'izany ka tanjona ny ampahafantarana ny asa amin'ny vahoaka, ny fampiratiana ny fivoarana fitaovana ampiasana sy ny fifanakalozana trakefa ho fanatsarana ny fandrefesatany eto Madagasikara. Fataoriana ny fanambarana nataony teo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina omaly nanamafy ny voarakitra io fanambarana io izy ireo androany manoloana ny mpanao gazety. Isy ny fandraisana fepetra entitra aoriana ny dady voatondro raha ny fanazavana azo Henri Florian. Isan'ny andraikitra lehibe antsoroan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny fanatsarana sy ny fanadiovana ny tontolo ny aina amanjery eto amintsika. Raha ny taremarika avy anivon'ity ministera ity manodidina ny 2,900 amanjery any amin'ny faritra manerana Madagasikara no tsy mahafeno ny taratasy araka ny tokony ho izy. Misy ny fepotona nomeny ministera ireo tompo-dorinasa sy ireo fikambanana orinasa miantsehatra amin'ny aina amanjery sy ireo folobe ny onjam-peo sy fahitalavitra amin'ny herinana nosy amin'ny fampanarahan-dalàna ireo aina amanjery ireo. Tsapa fa betsaka ireo radio sy télévision eto Madagasikara no mitsangana amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Ina moa tsy maha-ara-dalàna azy indraindray tsy ampy ny atota taratasy indraindray ampy ny atota taratasy fa misy fepetra mbola tsy fena toy ny hoe ny fakana fréquence any amin'ny artek ny fanaovan'ny artek tatitra sy fanaraha-maso nyreo fréquence ireo dia hita fa tsy tomombana. Dia izay no nahatonga ny ministera nanapa-kevitra hoe aleo iray fohy be nonjam-peo sy fahitalavitra mihitsy no miteny aty amin'ny ministera hoe izao ny dingana mbola tsy vitanay tamin'ny nanangana an'ity radio ty sy ty télé ty omena hatramin'ny 10 Jolay zany ny radio rehetra eran'ny nosy sy ny télévision rehetra eran'ny nosy mba ilaza aty amin'ny ministera ireto daholo ny atota taratasy efa ato aminay ary raha mahatsapa izy fa misy tsy manara-dalàna dia afaka manao ny régularisation rehetrarehetra izy mandra-pahatonga ny 10 Jolay zany. Nanamafy ihany koa ny tale général ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina
fa isy ny fandraisana fepetra enjana ho an'ireo tsy manara-dalàna aorian' io fotoana voatondro io. Izay zany ny anaingany ministera ny serasera sy ny kolotsaina ireo tompona radio sy tele rehetra eranosy mba hanao izay fanambarana ny sitrapo izay. Tapitra moa ny fempotoana amin'ny 10 Jolay dia voatery ny ministera handray ny fepetra rehetra mahakasika an'izay mba hampanarahana ny lalàna an'ireo radio sy televiziona rehetra misy eto Madagasikara ireto. Misy matsy indraindray ohatra radio no nitsanganany dia mangataka fanitarana izy na extension dia tsy radio no atsangana fa télé. Nefa samy hafa mihitsy ny radio sy ny télé tokony taratasy roa samy hafa tsy mifampiankina mihitsy. Misy koa fanohitra amin'izany télé ny teo aloha dia mangataka extension le télé izy fa radio no atsangana. Izany zany zavatra rehetra tena ataontsika hoe tsy mety ka mila fanarenana dia izay no nahatonga ny ministera nanome fempotoana 2 volana katroka mihitsy ataoko angamba fa nidininay teto ministera hoe ampy izany 2 volana izany anaterana an'ireo fanambarana ireo aty anivon'ny ministera. Ny tsy fanantontotsana ny fampafantarana, ny fahitana ny tsy fanarahan-dalàna momba ireo aina aman-jery tsy miankina rehetra izay voamarina aorian'ny fotoana voatondro io nefa tsy nanaovana fanambarana ny sitrapo araka izany dia andraisan'ny ministera fepetra entitra raha ny fanazavana trano. Eo amin'ny lafin'ny toe-karena tsy niakatra ary tsy nidina ny vidin'ny solika hatreto nanamafy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa mitoy ny fitadiavana vahaolana amin'izany. Fanadiny Michel Arnaarson. Hidina sa tsy ny vidy solika raha toka tamin'ny fiandohany ity volana jona ity no tokony ho fantatra ny vahaolana entina mampidina ny vidin'ny solika ary azon'ny rehetra tombony. Hatreto milaza ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa mbola mitohy ary toy ny fifampiresahana mikasika izany. Fifampiresahana eo amin'ny mpitondra sy ireo mpanjara solika. Pour ce qui concerne les arriérés pour les pétroliers, nous sommes en très bonne voie. Mikasika ireo vola na ny arere tokony mbola alohan'ny fanjakana amin'ny mpanjara solika mandeha miandalana ny fifampiresahana. Efa fantatsika ny finiavan'ny filohan'ny repoblika sy ny governemanta mba hita vahaolana amin'izay fifanarahana izay ao anatin'ny fotoana fohy. Atao ato dia isy ny didim-panjakana ivoaka avy amin'ny ministeran'ny angovo, ny rano ary ny akoranafo. Tsy maintsy ampidinina ny vidin'ny solika ary tsy maintsy mitady ny fomba rehetra ahafahana mandoa ny volan'ny mpanjara solika. Carburant, ça c'est un aspect important et nous devons en même temps voir également la manière de régler une bonne fois pour toutes ces arriérés avec les pétroliers. Raha tsy ahivina 2.7 miliara ariary teto ny vola tokony ho alohan'ny fanjakana malagasy amin'ireo mpanjara solika eto amintsika. Etsy ankilany, laza ihany koa ny ministry ny toe-karena fa tsy maintsy mahazo tombony ny rehetra manomboka izao. Donc nous continuons à honorer nos engagements tout en maintenant la détermination. Mitazona ny teny nomenay izahay. Tsy dilan'ity taona ity, tsy maintsy mahita vahaolana azon'ny rehetra tombony isika. Tsy azo adonoina mantsy fa isan'ny sehatra miantoka ny fivoaran'ny toe-karena ny vidin-tsolika. Nous ne devons pas, c'est un devoir envers la nation, nous ne devons pas fragiliser le secteur. Hatreto aloha dia mijanona ho 204 ariary ny litatry ny lasantsy, 503 ariary ny litatry ny gazole ary 302 ariary ny litatry ny solitany. Fa vokatry ny fanadadinina nataon'ny Bianco momba ny fanodikodinana avola mitetina 1 miliara ariary tao amin'ny organisation médicale interentreprise de Toliara, olona miisa 4 izay samy tompony andraikitra amin'ny omita no nahitatra amponja votsimaika. Rarsona Yandry. Efa nanomboka ny taona 7 no nahazo fitarainana fanodikodinam-bola ao amin'ny OMIT na ny organisation médicale interentreprise de Toliara ny sampandrarany Bianco any amin'ny faritany Toliara. Nambarany loharanom-baovao avy any an-toerana fa mitetina 1 miliara ariary ny totalin'ireo vola voahodikodina tao amin'ny OMIT Toliara. Olona ampolony maro miasa ao amin'ny OMIT no voaroiroy tamin'ny fiampangana fanodikodinam-bola ity izay nandalo ny fampanoavana tao Toliara noho ny fanodikodinam-bolam-bahoaka, fivadiam-pitokisana ary fanaovana osika izay vesatra ny ampangana azy ireo. Taorian'ny fandalovan'ireo olona ampolona voaroiroy ireo teo amin'ny fampanoavana dia fantatra fa ny 4 tamin'izy ireo dia nampidirina amponja votsimaika mandra-piandry ny fitsarana azy ireo. Fa ho tanterana ny sabotsy sy ho avy zao ny hetsika tana maro andro ny olo-pirenena amin'ity volana ajona ity. Iompana amin'ny fanentanana ny olo-pirenena anaja sy anome lanja ny sainam-pirenena ny hetsika amin'izany. Henri Flore. Ny sabotsy izao no ho tanterana ny hetsika tagna maro ary ny olo-pirenena ho an'ity volana jona ity, izay iompana indrindra
amin'ny fankalazana ny fetiny 4 jona izao. Iavaka tsy toy ny mahazatra izany ny andro sabotsy izao, fa iompana bebe kokoa amin'ny fanentanana ny olom-pirenena na jany sainam-pirenena, eo ihany koa ny hetsika maro samihafa. Ikarakara fizarana saina maimaim-poana amin'ny asabotsy fa 5 ny volana jona izao, tafiditra ao anatin'ilay tagna maro andron'ny olom-pirenena izy io, hozaraina etseroa ho an'ny vahoaka Antananarivo izay tratry ny fizarana fa irana tsiny aloha izay tsy mahazo dia mety tsy ahazo satria tsy ahenika antsika rehetra izay fizarana ho atao izay. Misy ihany koa ny ampahany amin'ireo mpiasan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ireo andeha hanome raha maimaim-poana azonareo atao ihany koa zany amin'ny hetsika tagna maro izay ho ataonareo e. Ny sasany amin'ny mpiasan'ny ministera ihany koa dia andeha handio sy hanavao ny hetsy amin'ny fasan'ray ny aro, hetsy isoraka hetsy izany rehetrarehetra zany dia azo ny rehetrarehetra atao. Porofo zany hoe azontsika atao ny mitady hetsika na eto Antananarivo na ivelana Antananarivo any amin'ny fatra isan-karazany era Madagasikara, azontsika atao ny mitady hetsika hoe inona re no atao mba hanehoana an'izay fitiavan-tanin-drazana sy izay asa fanabeazana ho famelomana indray ny soatoavina malagasy izay. Nanentana ny any amin'ny faritra manerana Madagasikara ihany koa ny tale jeneraly ny ministera ny kolotsaina mba handray anjara mavitrika amin'ny hetsika tagna maro ny asabotsy izao amin'ny alalan'ireo hetsika maro samihafa izay azo atao. Fa manoloana ny fisian'ny olon-tsotra mamaritra amin'ny faritra rovana Pointe-à-Lara any amin'ny faritra Analanjorofo ankehitriny nanamafy ny teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana fa efa misy fipetrahana raisina manoloana izany. Henri Florian Antra. Isan'ireo faritra rovana eo ambany fiarovany ministera ny tontolo iainana na réserve spéciale ny ao amin'ny Pointe-à-Lara ny Andakibe Antsiraka ao anatin'ny faritra Analanjorofo. Ankehitriny anefa misy ireo andian'olona izay mahafy izany sy maka entany antsokosoko amin'io faritra rovana io. Manoloana izany nanamafy ny teo anivon'ny ministera misahana izany fa nisy ny fifanatony ny teo anivon'ny ministera voakasika ity raha ity amin'ny fandraisana fepetra. Ny procédure zany dia efa nisy aloha ny taratasy ny fandefasana ireo samy ministra rotota hoe misy an'ireto olana reto dia mba ifampijerena. Teo ihany koa moa ataontsika hoe vondron'olona ifotony zany izay nandefa fitarainana taty aminay, mety nandefa fitarainana ihany koa izy tany amin'ny ratsa mangaika hafa izay mety nahatonga le izy tonga tany amin'ny bianco sy tonga tany amin'ny pôle anti-corruption hoe misy an'ireto efa tena mafy izy ka izay no nahatonga anay hoe maly mihitsy zao zahay dia nifanatona atao amin'ny direction générale ny service foncier teo Anosy. Misy zany ny ataontsika hoe service territorial déconcentré STD izay any Analanjorofo dia zareo ireo zany dia efa nidina tany fotony ny constaté any ary mandefa tatitra aty aminay foana ary io tatitra ihany koa no zarainay amin'ireo ministera mpiara-miasa araka ny lazaiko anao teo mba hahafahana mamaha an'ilay olana. Izay ho nahatonga ilay fivorianay maro zany nisy tokoa ilay fidirana teny fotony. Nanomboka tamin'ny taona 1979 nefa voasokajy ho isan'ireo toerana arovana ity toerana ity. Teo izany ny taona 1979 nisy ny famindram-pitantanana ity faritra ity ary ny taona 2000 ny fametrahana azy ho faritra arovana eto Madagasikara. Ny amarenany tany amin'ny ministera ny tompona andraikitra no tanjona apetraka amin'izao fotoana izao. Tanjona moa zany raha ohatra ka hoe atoato zany dia zahana nataontsika hoe mianule an'ilay titre amina karazan'olona izay nahazo anazy. Ao anatin'ireo faritra ireo zany misy any atao hoe le titre foncier ao anatin'ilay izy. Ny tena vahaolana zany eritreretina amin'izao zany dia hoe le titre tsy ho annulena. Annulena ilay tsy homena an'ilay olona nangataka anazy. Fa le titre satria efa vita bornage ilay izy dia ho averina titré amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra. Zay zany no tanjona amin'izao izay fampiresahana miaraka amin'ny petsehatra rehetra izay voakasika io raharaha io. Andrasana araka izany ny toy n'ity raharaha ity izay mahavoasarikotra tompona andraikitra maro anivon'ny faritra Analanjorofo teo aloha. Lafa mavao hafa kosa indray dia tsy manaiky ny fampiarana ny lalàna amin'ny fehiny fitondrana sarety izay navoaka ny teo anivon'ny gouvernement ireo mpitarika sarety. Nanao hetsika fitokonan'izy ireo tamin'ny dihy androany ity. Mampiona araka toarson. Manoloana ny fampatsiahivana sy fampiarana ny lalàna mifehiny fitariana sarety izay nataony teo anivon'ny gouvernement malagasy herinandro mahery izay dia nanao fitokonana androany ireo mpitarika sarety ireo. Tsy nanaiky ny fampiarana ny lalàna izay mamaritra ny ora fiasan'izy ireo. Tena tsy mety aminay zany zao zay olona manambady aman-danaka manofa trano nefa le fikaramana izy zavatra maraina ihany nefa fikaramana nefa ny ajany zay zany manomboka amin'ny enina amin'ny fito zany sarety ny zany
dia amin'ny folo indray vao mandeha dia mijanona indray amin'ny 12. Ho amin'ny tontolo andro raha tsy ahivina dia ny amin'ny 10 hatramin'ny 12 ora atoandro ary amin'ny 2 hatramin'ny 4 ora tolakandro no fotoana ahafahan'izy ireo mifamezivezy. Lalàna izay efa nisy hatramin'izay saingy goragora ny fampiarana azy teo aloha. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorian'izay nandraisantsika ivahiny izay avy ao amin'ny ONTM. Feo ihany koa ny resantsika mahakasika ny fanomezana izay nataon'ny groupe Filatex. Rehefa avy eo ary. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchia sardine trésor. Mety bera miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra e. Hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité-nazy tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Yes, I feel good. Je suis bien. Mon argent est sécurisé. Je suis libre. Tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Bonjour. Bonjour. Petit Miss Fanala eta watika tap na lebe na zaza. Je suis en poudre en un sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suta samba samba cha. Bonjour. Bonjour Nariwe. Bonjour. Et favor bonjour. Maru karazna gu amnas, salalo tazamya namnas. Jitika diabe. Bonjour. Vous aussi, préservez votre patrimoine avec l'assurance incendie. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. Yes, I feel good. Oh yeah. Yes, I feel. Booster X. Cola, le nouveau cocktail intense. My name is Juliet, and I survived the apocalypse. You think I'm lucky? You're wrong. All that's left now are memories. But sometimes memories can save your life. Because every mistake you make it for a reason. The only thing I learned is life's a bitch.
manambahiny ny sampana fahavalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izany fa Andriamato Bodanary zao zay filohan'ny filan-kevim-pitantanana ny ONTM na ny Office national du tourisme de Madagascar miarabanao tonga so eto amin'ny plateau an'ny Cool TV fantanina apetrako aminao voalohany nareo ikarakara ny etsika ITM zay manomboka rampitso inona ny tena tanjony etsika sy mombamomba an'izay etsika zay dia faly miarabanao aloha namana any lalaina sy ireo rehetra any tokantrano nareo any tokantrano zay manatrika an'izao vaovao ny Cool TV izao mazava ho azy fa ny etsika ITM zany dia manana tanjona tokoa anisan'izany ny fampandrosoana ny fizahantany eto an-toerana zany hoe tourisme national zany manarak'izay dia fanatsarana ihany koa ny image ny tourisme eto Madagasikara image ny Madagasikara zany satria raha fatatsika amin'izao fotoana izao dia efa maro ny mpanao gazety sy mpandraraha zay efa mitety any Madagasikara alohan'ny ITM zany ka reo olo reo dia avy amin'ny firenena maro isan-karazany Europa sy Afrique dia ny régional koa dia reo olo reo no hitondra hafatra amin'izany akantony Madagasikara antsika zany isan'ny tanjona amin'ny ITM dia ny fampandrosoana ny fizahantany eto an-toerana dia indrindraindrindra fampitomboana ny isan'ny mpizahatany tonga eto Madagasikara ka manarak'izany koa ny ara économique hitombo ny vola vahiny hiditra eto amin'ny firenetsika dia fotoana koa fandiniana miaraka amin'ny nosy rehetra manodidina ny ITM amin'izao fotoana izao satria andiniana hoe aiza ny tokony no toeran'ny Madagasikara ary inona ny tokony iaraha-miasa sy ny paikady rehetra hitadiavana lalam-barotra ao amin'ny océan Indien zany. Rovina marina moa zany ny afaka mifisina hoe etsika ITM. Ny salon ITM zany dia amin'ny CCI Ivato ary ny daty dia manomboka rapitso izy io manomboka rapitso le 13 ka hatramin'ny 16 juin zao. Efa nisy ny etsika ITM taloha sy ny mitovitovy aminazy inona mampiavaka an'ity indray amin'ity oraka ity? Ie efa fahavalo zao 8e édition moa filaza azy ka amin'ity taona ity dia ao ny fankalazana ny faha-12 taonan'ny ONTM aloha voalohany indrindra ka amin'izay fotoana izay dia hisy etsika maro ka ho atomboka amin'io faha-13 ny volana jona io dia hisy soirée zany zay ho karakaraina dia anasana ny zay mpiara-miombonantoka rehetra hatramin'izay manarak'izay dia ny toerana zany hoe ny tombo avo roeny raha mihoatra ny tamin'ny herintaona ny tamin'ity taona ity zany hoe 30 000 mètres carrés ka ny tombo koa nisan'ny mpandray anjara ary ny tena mahafinaritra dia ny avy any amin'ny faritra rehetra eran'ny Madagasikara zany dia voentana tokoa ary mety nahazo tombony nahatsapa fa misy tombontsoa tokoa azo amin'ny fandraisana anjara amin'ny ITM ka niakatra isa 500 ny fandraisana anjara. Manarak'izay koa ny promotion ny investissement zany hoe amin'ity ITM manaraka ity zany indray mitoraka ity dia ny mena sehatra ireo zay manana tetikasa rehetra eo amin'ny lafiny fizahantany zay ao ny te hanatsara ao ny te hanao mihitsiny dia omena toerana anankiray ionany amin'ny mpampiasa vola avy any ivelany sy ny eto toerana ihany koa dia eo moa zany ny banky zay. Ina ary ny zavatra hoe hitan'ireo mpitsidika rehefa andeha amin'le etsika ITM izy? Amin'ny etsika ITM amin'ity indray mitoraka ity araka ndresako anao teo dia hisy trano eva eo amin'ny 700 isa eo ka nisy any aloha voalohany indrindra zay tena azo lazaina fa amoaka zavatra manana maizy azy ny faritra rehetrarehetra eran'ny Madagasikara dia manarak'izay hisy animation zany hoe etsika fanentanana maro isan-karazany ataon'ny firenena invité d'honneur zany hoe Indonésie amin'ity taona ity ao ny fikirakirana ny sakafo ao ny fitafy ny kolotsaina rehetrarehetra sy ny tantara dia hisy fisarihana goavana tokoa tombola amin'io fotoana io
zany hoe ahafahana mahazo tapakila makany ivelany misa maromaro izy zay a dia makany a Frantsa, Chine, Dubai sisy zay arahana amin'ny mpiara-miombina antoka amin'ny ONTM izy io ka amin'izay fotoana zay dia ny tapakila miaraka amin'ny trano fandriana sy ny sakafo sy ny déplacement rehetra dia ao anatiny séjour mihitsy zany dia isy conférence zay tena zava-dehibe tokoa satria entina izy io a amelabelarana sy tafatafana amin'izay hanatsarana ny sehatry ny fizahatany. Ny amaranantsika anazy afaka mandevanao hoe fanentanana no ampijery antsika hoe roviana tsara toerana rehetrarehetra ianao mahafantatra azy. Ie dia manentana antsika rehetra ny tokantrano any. Efa tonga ty fotoana amin'ny salon ITM dia efa vonona tanteraka ny fikarakarana rehetrarehetra miandry anareo satria io no fotoana fandraisana décision amin'ny fitsangatsanganana amin'ny faritra rehetra Madagasikara dia manaraka izay koa isy fisarihana dia aza tara satria mety azona tapakila makany ivelany any Dubai ohatra sy ny any amin'ny Asie sy ny faritra maro any Europa zany dia ny ho anareo zay mpakafy sy mity animation zany hoe hira di sensisa dia tsy omena amin'ny tamin'ny hafa ny ho asehon'ny faritra misy eto amintsika eto Madagasikara dia manasantsika rehetra ny ankizy hoento satria ny toerana dia natokana mihitsy hoe isy ilalovan'ny ankizy ary toerana isakafoanana dia maro dia maro zay anao ny safidy sisa sotra tompoko. Ankasitrana ianao vahiny teto amin'ny sampana fampalalam-baovao sy nitondra ny fanazavana mahakasika ny zay salon ITM. Sotra indrindra tompoko. Sotra anao namana ary lalaina izay nampiatrano amin'izao fotoana izao. Dia misaotra anareo koa amin'ny Cool TV satria efa mpiara-miasa hatramin'izay izay manohana ny hetsika rehetra atao mikasika ny fizahantany dia mankasitraka tompoko. Zay ny amin'iny fa vakoka hita maso ahafahana mitahiry ny kolontsaina sy ny tantaran'ny malagasy ny musée. Olana goavana amin'ny fametrahana amin'ny toeran'ny musée eto amintsika ny tsy fampin'ny fahaiza-manao ara-pitantanana. Tatajovery aza. Miantoka ny fampandrosoana ny firenena ny musée. Tafiditra ao anatin'ny fitehirizana ny maha izy azy ny firenena izany. Toerana azo ifampizarana ny lanjan'ny taranaka amin'ny alalan'ireny vakoka hita maso ireny ihany koa ny musée. Mahasarika ny mpizahatany maro ihany koa izy ireny. Ny toerana fampiratiana ny fitehirizam-bakoka no toerana ahafahana manao fanentanana ara-kolontsaina sy fikarohana izay fepetra takiana amin'ny maha musée iray. Ho an'ny ICOM Madagasikara, misa 420 ireo musée mpikambana ao anatin'izy ireo manerana ny Madagasikara. Anisan'izany ny musée any Akiba any Mahajanga sy ny musée any Sedratoma any Toliara. Mbola olana ny tsy fampin'ny fahaiza-manao ara-pitantanana eo ihany koa ny olana ara-bola. Ny olana amin'ny ankapobeny ny sedrain'ny musée zany tena ny olana hitambarana dia tsy fahampiana na tsy fisiana mihitsy zany ny enti-manana ara-bola. Hita ihany koa zany ohatra ny vakoka hoe mety misy mipetraka amin'ny tany satria manina mipetraka amin'ny tany satria tsy misy toerana anampiakarana azy, tsy manana le mobilier zany. Ny faharoa koa zany dia ny tsy fahampiana izay fiofanana manodidina ny fitantanana ny musée. Ity ataontsika ity zao hoe fitantanana ny fitehirizam-bakoka fotsiny fa maro zany ny fiofanana tokony ho azon'ny mpitantana ny musée. Mety misy ny teny hoe amin'ny fitantanana ankapobeny gestion des musées. Misy ohatra eo amin'ny lafiny fikirakirana ny antotan-kevitra rehetrarehetra eo amin'ny documentation. Araka izany, ilaina ny fampitomboana ny fahaiza-manao ireo tompon'andraikitra eny anivon'ireny musée ireny. Ny mpianatra no tena mpitsidika azy ireny raha ny fanadidinana atao, manaraka azy ireo ny vahiny. Misy ny fampiofanana ireo tompon'andraikitra musée misa 420 avy amin'ny musée 12 manerana ny nosy eny amin'ny lampana andafavaratra. Nanomboka omaly ary tsy farana raha tsy amin'ny faha 20 ny volana Jona izao izany ny fampiofanana izany. Fantombo 520 isan-jato ny isan'ny zaza tsy ampy-taona miasa eto Madagasikara. Ny fantrana moa no manosika ireo zaza ireo hiasa eto amintsika raha ny fanazavana azo fanadina.
Mahery ny rotapitrisa ny isan'ireo zaza latsaky ny 5 taona miasa noho ny tsy fahampiana ao an-tokantrano eto Madagasikara. Ny tsy fananan'ny ray aman-dreny anton'asa no antony mahatonga ny zaza tsy ampy taona hiasa raha ny fanadihadiana natao. Karazana asa toy ny mangataka, manasa fiara, manao parkinina, manary fako ary mitaona entana eny an-dalambe no ataony mba hivelomana sy ahitana vola amin'ny andavanandro. Ankoatra izay, manampy ny ray aman-dreny amin'ny famelomana ny ao an-tokantrano ihany koa ireo ankizy tsy ampy taona. Noho ny fanitrana eto amintsika, mitombo isa ireo zaza latsaky ny 15 taona miasa. Ny zatra tsapo aloha nandalo fahasahiranana ihany firenentsika tato ato. Izao moa efa manomboka manarana atsika. Tsapa noho izany fa nitombo ny isan'ny zaza miasa. Tsara fatalina aloha fa ny taona azo idirana miasa eto amintsika dia manomboka amin'ny 15 taona. Ny olona anankiray zany dia afaka miasa manomboka amin'ny 15 taona fa na izany na tsy izany misy ireo karazana asa izay tsy azona ankizy atao. Raha tsy hoe feno 12 taona ny anankiray vao afaka miasa. Voalaza an'aranantsika tsara izay ao anatin'ny fizan-dalana mombany asa hoe l'âge d'admission à l'emploi est à partir de 15 ans. Fa misy nefa izy teo ny sehatr'asa sy karazana asa izay tsy azon'ny ankizy atao mihitsy. Ilaina ny fanaraha-maso ny fanjakana sy ny fiarahamonina manoloana izany mba hampiana ny zaza tsy ampy taona miasa raha ny fanazavana. Tokony ezaka lehibe ataon'ny fanjakana ny any tena ataoko hoe ezaka lehibe dia tena hoe fijerevana an'ireny zaza mirenireny zaza tsy ampy taona hoe tsy afaka mianatra tsony fa efa miasa na hoe ampiasan'ny olona. Ny anjara ndraiky tsy ny fiarahamonina amiko dia ohatra zao atao ataontsika hoe amin'ny fokotany dia anjarany eo amin'ny fokotany no mitady ataontsika hoe programma n'asa na tsy programma tetik'asa zany ny tiako lazainy hoe ahoana no ahafahana manara-maso an'ireny zaza ireny. Tsy tokony hiditra amin'ny sehatry ny asa ny zaza tsy ampy taona raha ny fanazavana. Manimba ny zaza ny fiasana dia ny mbola kely na ara-moraly izany na ara-batana ho hatrany ity pahitantara ity. Manoloana izany, efa manao ny ezaka ny ministeran'ny asa mba hampihenana ny fidiran'ny zaza tsy ampy taona eo amin'ny sehatry ny asa araky ny fanadihadiana natao. Ankoatra ny fanjakana sy ny fiarahamonina, manana andraikitra lehibe ihany koa ny isan-tokantrano amin'ny fanabeazana ny maha-olona manomboka amin'ny mahazaza azy. Fa nanolotra boky fianarana ho an'ny EPP Andriafanambojanaary ny avy eo anivon'ny groupe Filatex tamin'ity androany ity ho fanampinana ankizy eo amin'ny lafin'ny fampianarana ny tanjona amin'izany raha ny fanazavana azo. Albertin Ramelarivo. Mitohatra ny fiara-miasa eo amin'ny EPP Andriafanambojanaary sy ny groupe Filatex. Boky fianarana miisa 570 no natolon'izy ireo tamin'ity androany ity. Misy ho an'ny ankizy hiatrika ny fanadinana CEPE. Misy ihany koa ny boky mahakasika ny soatoavina malagasy mba ampirisihana ireo ankizy azoto amaky boky. Ilay izy moa ataoko hoe tsy zavatra andrasana fanampiana ilay izy fanomezan-tana. Araka voateniko teo hoe ty EPP ty dia anisan'ny EPP ampiny orinasa Filatex ary trano ny vita voalohany dia miezaka foana izay manampy ny ankizy. Tratra moa ny tanjona izay tenen'ny madama lehibe any sekoly eto hoe 100 ny mpianatra tato ny afaka CEPE dia mba hitazomana izay skoro mahafinaritra izay dia manampy foana izay ary izay nitondrana an'ireto boky reto hoe boky ampianarana an'ilay zaza, boky anampy an'ilay zaza na andalina soatoavina sy ny kolontsaina malagasy, boky anome fitiavana mamaky teny an'ireo zaza ireo. Taorian'ny fahazahoana ireo boky ireo nanome tokony hitalen'ny sekoly fa hiezaka hatrany izy ireo mba hanabe ny ankizy ahazoana vokatra tsara eo anivon'ny sekoly toa ny tamin'ny taon-dasa izay nahazoana vokam-panadinana CEPE 100 isanjato. Manampy be dia be anay amin'ny fampianarana amin'ny fahazahoana izao boky izao izay tena isorana be dia be amin'ny groupe Filatex ilay izy. Tsy vitany hoe nanome trano tsara tarehy ho anay izy fa mbola nanome fitaovana ihany koa ahafahanay manampita fahalalana bebe kokoa amin'ireo mpianatra ireo. Ny ampitombo ny fahaizany ankizy bebe kokoa ahaizany mamaky teny indrindra ampitombo fahalalany amin'ny lafiny rehetra satria ato anatin'ilay boky omeny daholo zao ny resaka pédagogie, resaka connaissance générale, resaka fialamboly tena tafiditra ao anatin'ilay boky omeny daholo dia mahafinaritra be. Ho fanampina ny ankizy eo amin'ny lafin'ny fampianarana no tanjon'ny orinasa raha ny fanazavana ary antenaina fa hiatsara hatrany ny vokam-panadinana ho an'ny eto amin'ny EPP Andriafanambojanaary indrindra taoriana izao fanomezana boky fianarana ho an'ny ankizy izao.
fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Soudan nanaiky niverina ifampidinika hitadiavana vahaolana manoloana ny crise politique misy any an-toerana ny vondron-tafika sy ny antoko mpanohitra fanadidina. Misy tsirom-panantenana amin'ny fitsaran'ny crise politika ao Soudan rehefa niaina tao anatin'ny fifandonana namoizana ain'olona sy niteraka faharatrana ary fampitena maro samihafa tany an-toerana. Nanaiky ny fampidinika andatabatra boribory ireo hery lehibe roa mpifanandrana. Andaniny nanaiky ny andray fepetra isy ny fitoniana any an-toerana ny vondron-tafika izay mifehy ny fahefana amin'izao fotoana izao. Isan'ny fepetra ho raisina amin'izany ny famitsorana ireo gadra politika. Tanjona amin'izany niverena ny fatokisan'ny vahoaka indray amin'ny mpitandron'ny filaminana. Tsy hisy intsony ihany koa ny raha matahora raha ny fanazavany ny mpitarika azy ireo saingy tsy ho tazany-potsiny raha misy ny fandikan-dalàna. Ankilany nanao fanambarana ihany koa ny mpitarika ny antoko-panohitra fa anentana ny vahoaka mpiaradia amin'izy ireo ampitsahatra ny etsim-panoherana amin'ny endriny rehetra. Hatreto fahavononana no nasehon'ny rotota tsy fantatra kosa ny fotoana sy ny toerana anatanterahana ny fiainana andatabatra boribory. Velombolo ny ankamaroan'ny vahoaka Soudanais amin'izao fotoana izao amin'ny mety ho fitsaran'ny crise politika any an-toerana izay nampitotongana ny toe-karena. Misy amin'ireo vahoaka no mametraka ny ayay ny amin'ny mety tsy hatateraka ity fiainana ity. Antony, ny fitadiavan-tseza no anjaka mandritra ny fiainana raha ny fomba fijerin'izy ireo. Ny vondron-tafika rahateo mampiseho ny fahavononana amin'ny fiarahantantana. Miandry hatreto ny rehetra ny amin'ny toy ny raharaha ny Soudan. Ont pour leur part accepté de mettre fin à la désobéissance civile. Alohan'ny sarana daverina aminao vaovao songadina tamin'ity alina ity. Tsy maintsy irosona ny fampiasana fitaovana arifomba momba ny fandrefesatany eto Madagasikara. Ino ny songadina nandrindra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny herinandron'ny fandrefesatany. Vokatry ny fanadinina nataon'ny Abianco momba ny fanodikodinana vola mitetina 2 miliara ariary tao amin'ny organisation médicale interentreprise de Toliara olona miisa 4 no nahiditra amponja Vontsimaika. Dizay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanatraka izany soavamanitra TV Lombo fotalo tompoko. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy jutsika jiaby bonjour nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Le journal vous a été présenté par Aro, miaina sy miaro mandry voniny vato.